Fa iverana eto andrenivohitra kosa isika nahazo fampitaovana avy amin'ny ministera ny fifandraisana sy ny ahitao araka mirindra ny teo anivony zandarmarim-pirenena fitaovana raitra manaraka ny teknôlôjia vaovao ahafahana manafaingana ny fampitam-baovao sy ny fidirana ansetry ny zandary izy ireo ary anampibetsaka amin'ny fanarenana ny tsy fandriampahalemana ho ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmarim-pirenena tafiditra anatin'ny lahara-pahamehana fitondram-panjakana ny sehatra ny fandriampahalemana ka antony fiara-miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana hoy ny ministry ny fifandraisana sy ny ahitao arakazy mirindra mamty nandrembololona omegahatra ny afitsonina. Toy ny dingana fanarenana ny fandriampahalemana efa natomboka tamin'ny alalan'ny fametrahan'ireo fitaovana fitiliana toy ny caméra de surveillance mahery ny arivo eto Antananarivo sy ny manodidina izay natolotra ny polis-pirenena ny fiara-miasa amin'ny zandarmarim-pirenena raha ny fanazavana lahara-pahamehana ny fitondram-panjakana ny sehatry ny fandriampahalemana. Misy ihany koa zany io réseau ana système de vidéosurveillance io dia connecté amin'ny réseau de télécommunication ny fanjakana fa tsy any amin'ny sehatra tsy miankina akory fa réseau privé sécurisé ny fanjakana. Ao anatin'izany ihany koa zany ny fametrahana ny data center ny fanjakana izay mitahiry an'ireo horonan-tsary sy horonan-peo ao anatin'le vidéosurveillance ataontsika. Dia eo ihany koa misy drone de sécurité izay napetraka mampiasa ny réseau de sécurité koa ahafahantsika zany mijery avy aty ambony ny mety hoe tranga miseho na ny eto Antananarivo zany na ny any amin'ny faritra satria mobile le teknôlôjia napetraka zany hoe afaka raha misy opération na pacification ataon'ny force de défense et de sécurité dia afaka atao tsara tokoa zany any amin'ny faritra amin'ny alalan'ireto équipement mobile reto ihany koa. Anafaingana ny fampitam-baovao sy ny fidirana an-tsehatry ny zandarmarim-pirenena ireo fitaovana ireo izay efa manaraka ny teknôlôjia. Tamin'ny taloha tsisy vidéo ohatran'izao fa zao izy misy ka miasa isan'andro io araka ny teniniko teo hoe ny fibaikona dia aty Antananarivo era Madagasikara nefa n'olona baikony dia mila malaky ny information mila mahita maso ny traitement en temps réel fa raha ijerintsika zany ny alatromby izay mamaivay ny kidnapping izay mamaivay satria ny olona rehefa manao ny adalany izy tsy andeha ho any amin'ny planète Mars akoriny fa tsy maintsy eto Madagasikara izy ary raha ivoaka izy dia tsy maintsy miainga avy eto ihany ka ny fanaraha-maso azy zava-dehibe zany zavatra zany ary raha isy ny afatra apetrako ho an'ny voaka malagasy zany fa indrindrandrindra ho an'ny mpanao ratsy dia tokony hijanona satria izay le izy. Notanteran'Androany ny fanaovan-tsiny teo ministera ny fifandraisana sy ny atao arakajy mirindra any sekretera-panjakana miadidi ny zandarmarim